fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra iombonantsika eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa. Fanompom-pivavahana anio iarahanao amin'ny andron'i Jesosy Kristy vonon-kandresy. Izao no fanompom-pivavahana izay hitaomananao hiaraka iombona amin'ny tompo, ilay Andriamanitra Ray, zanaka fanahy masina. Ndao homantsika ny baibolintsika ao amin'ny Joany toko 7 ao amin'ny 9 ary ao amin'ny 9 dia ho tohizatsika amin'ny 17 ka hatramin'ny 19. Mbola ho ampitombona aminao ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana ao amin'Andriamanitra Ray, ao amin'i Jesosy Kristy Tompo ary ao amin'ilay fanahy masina mampahery antsika. Fa voasoratra hoe lazaiko marina dia marina aminareo hoy Jesosy, fa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy afa-mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Izay ateraky ny olombelona dia olombelona, izay ateraky ny fanahy masina dia fanahy. Ary tsy misy niakatra ny an-danitra fa tsy ilay nidina an-tany an-danitra dia ny zanak'olona. Ary tahaka nanandratany Mosesy ny biby lava varahana tany anefitra, no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba ho velonaina mandrakizay izay rehetra meno azy. Eny ny tiavon'Andriamanitra fatratra izao tontolo izao ka nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa ho velonaina mandrakizay. Ndao hiaraka nandratra ny tontsika anatin'ny dirany tahaka Kristofy Ratremty hoe Jesosy rery ihany no tompoina, ary ao aminy no andraisantsika famonjena tokoa havelonaina mandrakizay antsika amin'ny dian'io ity. Ho tompoina tsy manan'izaniza ho antsoina, ny anaranao Jesosy rery ahany ho mahavonjy ara eto an-tany. Naizanaiza toerana leha Jesosy ny anataoko rehare, ny fahasoavany no natoy izao ahy na malahelo ao na manambe. Hitandiao tetsy tero tsy mety afapo nikarokao izay mahasoa vao maika voa mananany zoany amin'ny zamoao enao ny famondena. Tsy sasatra maneho fitiavan'izy natandondomondotsana krizy, raha ny olona sahirana mandasy leho Jesosy miantso aviatinareo. Mitadiao petsy tero tsy mety afapo nikarokao izay mahasoa vao maika voa mananany zoany amin'ny zamoao enao ny famonjena. Mitadiao nikarokao izay mahasoa
nizaniza ho tompoina tsy mananizaniza ho antsoina ny anaranao jesosy reriany mavonjy ara eto antany ny anarany jesosy ireriany ry avina malalo amin'ny tompo andao andray tenin'andriamanitra isika genesis 7:20 no ovakitsika amin'ny tian'io ity ahitantsika ny Jakoba izay nandositra nahazo ny fitahiana sy ny tsodrano avy amin'ny Isaka sy avy amin'Andriamanitra izy ary nandositra voatery nitsoka ary tsy hoe nandositra ihany no nialany tany amin'ny angonany fa hitady vady ihany koa tamin'ity fotoana ity. Ianao izay menao amin'izao ankehitriny izao isan'ny fidin'Andriamanitra ianao hahazo ny teniny sy ny tso-dranony ihany koa dia mandeha mety tahaka ny Jakoba manao ahoana re ty lalana handefasan'Andriamanitra lalan'ny fitahiana izay hitantsika ao amin'i Jesosy Kristy ity hanahoana ty iainan'ny Jakoba n'izany lalana izany ry havana malala ndaontsika hiomana hivavaka fa te anitsy ny lalantsika sy ny fiainantsika Andriamanitra ao anatin'izao Genesis 7:20 izao alohan'ny hamakitsika ny tenin'ny tompo tsikelikely dia hivavaka isika. Andriamanitra miantso ny anaranao izay Andriamanitra te hifidy anay eny raha mahatsiaro ny Jakoba manokana izay dia nifidinao izy tsy Esau fa izy no nifidinao ary nataonao hitondra ny anaranao indreto koa izay mihaino izao hafatra sy teninao izao izay koa ilay fidinao ampio izay amin'ny teny ity saintsaina ny hafatra ao indray ahafanay mandeha amin'ny lalana izay ny antsonao anay tena lalana fitahiana tokoa tompo satria ianao no maniraka ianao momba ianao no mitantana anay ka tahiny-tsay avy mba azo tokoa ny hafatra ao ay andeha amin'izany lalany fitahiana izay hitondranao anay izany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andao vakitsika ary ny Genesis 7:20 manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5:30 ilay toko fa ho zaraintsika roa ny famakitsika azy ny andininy voalohany aloha no vakitsika ka hatramin'ny 1:20 izay no hitantsika voalohany araka ny teniko taminao teo andeha i Jakoba hitady vady i Jakoba izay no hitantsika amin'ity fizarana voalohany ity Genesis 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 1:20 izao mivaky ny teny amin'anaran'i Jesosy ary niainga i Jakoba ka nankany amin'ny tany antsinanana dia nitany razandreniny indray andro izy dia nahatazana fantsakana teny an-tsahary indray nisy ondry amanosy andihany telo nandry teo anilany fa io fantsakana io no fampisotroana ny biby fiompy misy vato lehibe manarina ny vava ny fantsakana rehefa tafangana avokoa ireo andihany rehetra dia esorina ny vato amin'ny vava fantsakana ary ampisotroana ny andihan'ondry amanosy aorian'izany dia averina ao amin'ny toerany eo amin'ny vava fantsakana ilay vato nanontany an'ireo mpiandrondry Jakoba hoe ry rahalahy avy aiza moa ianareo ka hoy ireo hoe avy any arany zahay teniteny indray Jakoba hoe fantatrareo ve i Labana zafin'ny Nahora ka novalian'ireo hoe eny fantatra izy fa nanontany ihany Jakoba hoe salama ihany ve izy dia hoy ireo taminy salama izy ary ity Raely zanany vavy fa tonga miaraka amin'ny andihan'ondrany ary hoy Jakoba hoe mbola atoandro loatra ny andro ka tsy mbola fotoana fanangonana ny biby fiompy fa ampisotroy aloha ireo dia andraso ihany fa novalian'ireo hoe tsy azonay atao izany raha tsy efa tafangana avokoa ny andihany rehetra
amin'izay dia hoesorona ny vato eo amin'ny vava fatsakana ary ampisotro ny ondry amanosy izahay. Raha mbola nyresaka tamin'ireo Jakoba dia tonga Rahely niaraka tamin'ny ondry indrainy fampiandrondra izy. Ary rehefa nahitany Rahely zanaka vavany Labana anadahany sy ireo ondry amanosy ny Jakoba dia nanatona nanaisitra ny vato teo amin'ny vava fatsakana ka nampisotro ireo ondry amanosy ny anadahan-dreniny. Dia nanoroka ny Rahely Jakoba sady nitomany. Notantarainy Jakoba tamin'ny Rahely fa havandrainy izy ary zanakalahin'i Rebeka dia niazakazaka i Rahely ka nitantara izany tamin'indrainy. Rehefa nandreny amin'ny Jakoba zanakanabaviny kosa i Labana dia niazakazaka nitsena azy ka namina sady nanoroka azy ary nitondra azy ho any an-tranony. Tantarainy Jakoba tamin'ny Labana avokoa ny zavanitranga ka hoy Labana taminy: marina tokoa fa avaka ianao ary ray ahy amiko. Dia nipetraka ray volana tao aminy i Jakoba. Indray andro dia hoy Labana tamin'i Jakoba: no mahavako anao ve dia hanompo ahy maimaim-pony ianao? Koa lazao amiko inona no karamanao? Nanana zanaka vavy roa anefa Labana. Ilay zokony dia nantsoina hoe Lea ary ilay zandriny natao hoe Rahely. I Lea dia malefa pijery fa i Rahely kosa tsara tarehy sady bikana. Ary tiandra any Rahely i Jakoba ka niteny tamin'ny Labana hoe: hanompo anao fito taona aho mba azoko manambady any Rahely faravavinao. Dia namaly azy Labana hoe: aleko menanao izy toy izay ho an'olon-kafa fa mitoera eto amiko. Koa mba ahazony any Rahely dia nanompo any Labana fito taona i Jakoba. Nefa toy ny andro vitsivitsy nandalo izany teo imasony satria tena tiany razazavavy. Rehefa afaka izany dia hoy Jakoba tamin'ny Labana: aiza amin'izay ny vadiko hampakariko fa efa tapitra ny fepitaona. Amen. Izay no tantara hoy aho taminao hoe nitady vady i Jakoba. Hatreo amin'ny andininy faraka amby roapolo amin'ity Genesis toko fasivy amby roapolo ity aloha no raisitsika. Ary eto no ahitantsika ny antsoina hoe faniriana. Ahoana ny ataoko ahazahoako izay iriko? Raha nijeran'ny Jakoba manokansika tena anisan'ny azo lazaina fa olona be kajy sy be hevitra i Jakoba. Nampiasa ny zavatra rehetra izy vao tonga teo amin'ny fatsakana ary ny hevitra mihitsy ny hapakabady any Rahely izay tena tiany. Tsy vitany hoe olony hevitra izy. Hitanao ny sosokevitra nataony tamin'ireo olona teo amin'ny fatsakana ary hitanao ny hetsika nataony tonga dia lasa ny ianao lany nanome rano ho an'ny ondry amanosy ny anadahan-dreniny izay ray aman-dreniny rainy razazavavy izay tiany ho vady. Hitantsika izay fa izy dia olony fo ihany koa. Inona ny hitantsika momba an'izany? Raha namaky an'ilay tantara teo tsika vao avy nanoroka any Rahely i Jakoba dia nitomany latsa-dranomaso. Ity Jakoba ity dia olony fo izy ity. Ary hitanao fa raha niresaka tamin'ny Labana taty aoriana, ray volana taty aoriana raha nipetraka tao aminy izy tsinona. Ary raha niresaka tamin'ny Labana dia jereo tsara nge ny fihetsika Jakoba. Hoy Labana hoe ao fa ho karamaiko ianao fa ianao ve dia hiasa maina eto. Inona ny tianao karamanao? Inona ny valiteny nataon'i Jakoba? Valiteny dia hitantsika ao amin'ny 7:20. Hanompo anao fito taona mba azoko manambady Rahely faravavinao. Fantatsika fa tanam-polo moa Jakoba ny tonga teo. Zany fanambadiany izany tena raha ny fomba ny zareo reto
ary ny akapiazan'ny fomba amin'izao ankehitriny zao koa dia tahaka izany ihany dia misy ny antsoina hoe fanomezana sy fanomezam-boninahitra ho an'ny ray aman-drenindra zazavavy hoentin'ilay lehilahy hapakabady tsy manana ininona i Jakoba. Inona ny hitantsika anatin'izany? Izy mihitsy ny nanolo teny hoe ndao za hiasa fitotoana ary zay azoko eo tonga dia iny no karazany andeha ataontsika hoe doty, zay le filazantsika malagasy azy doty, izany hoe fanomezana atolotro anareo ray aman-dreny afahako mapakatra ny zanakareo ray aman-dreny ho vady. Zay ny nataon'i Jakoba, olo fo izy. Zay ny hitantsika eto. Ka tena 7 taona angarangidina natolo ny asana. Jejerevo tsara le asany. Fa raha ny asa izy, toy ny andro vitsivitsy monja ozy ny 120 dia vitany zany satria tena tiany raha zazavavy entiny fo. Ravana, zavatra roa ny azontsika tenenina. Hevitra be an'i Jakoba sy ny fony. Zay nentina hitadiavana zay iriny, mety hoe vady io iriny io, mety hoe zavatra hafa ihany koa. Fony sy ny hevitra fahalalana sy ny kajikajiny. Ndao fa ovakitsika ny toy ny tantara. Nitady vady Jakoba teo. Ndao aloha ovakina ny toy ny tantara. Hahazo va izy? Tsindrindaony ianao iain'ny toyany. Hahazo va izy? Anaiky va Labana? Inona no toyan'ny tantara? Vita ny tenenina fa azo tokoa ny Rahely araka ny tenenina va izy? 2 ka hatramin'ny 5 farany novakina aminao. Zao ny toy ny tantara aminarany tompo. Dia nasany Labana ho amin'ny sakafom-panambadiana ny olona rehetra teo atoerana. No ny hariva dia nalainy Labana ilay zanany vavy ka nentiny tany amin'ny Jakoba ary ny iraisan'ny Jakoba. Nomeny Labana an'ilay zanany vavy kosa i Zilpa mba ho mpanompo vavy hanampy azy. No ny maraina vao gaga i Jakoba fa hay Lea no tao aminy. Ka hoy izy tamin'ny Labana, inona izao nataonao tamiko izao? Fa nga tsy Iraely no nanompoko anao, ko nahoana ianao no namita ka? Dia namaly Labana hoe, tsy fomba tany aty aminay ny mampanambady ny zandriny alohan'ny zokiny. Fitao aloha ny herinandro ny vola tantely amin'ny zokiny. Dia omena ianao koa ny zandriny raha manompo 7 taona hafa indray ianao. Dia nataony Jakoba izany. Ka novitainy ny herinandro ny vola tantely tamin'ny Lea. Avy eo dia nomeny Labana azy koa i Rahely ho vadiny. Nomeny Labana any Rahely Bilea mba ho mpanompo vavy hanampy azy. Dia niray tamin'ny Rahely koa i Jakoba, ka tiany lavitra noho i Lea izy. Ary nanompo an'i Labana 7 taona hafa koa i Jakoba. Ary rehefa hitan'ny tompo fa tsy tiana noho i Rahely i Lea, dia nataony toe-jaza izy. Fa i Rahely kosa nataony momba. Dia bevoky Lea ka terata. Ary ny anarany nataony hoe Reobena, satria hoy izy, ny tompo efa nijery ny fahoriako ary ankehitriny dia ho tia ny vadiko. Ary bevoky indray izy ka terata dia niteny hoe, efa ren'ny tompo fa tsy tiana, ka nomeny an'ity indray koa dia nataony hoe Simeona ny anarany. Mbola bevoka indray izy ka terata fa ny telony dia nanao hoe, ankehitriny dia hifikitra amiko ny vadiko satria efa niteraka 3 lahy ho azy Noho izany dia nataony hoe Levi ny anarany. Fa mbola bevoka indray izy dia niteraka zazalahy faefatra ka nanao hoe amin'ity kosa dia hiterahany tompo dia nataony hoe Joda ny anarany. Dia nitsahatra tsy niteraka intsony izy. Amen. Zay le tantara. Nahazo vady ve i Jakoba? Tatsika tao anatin'ny fizarana faharoa ny vakitsika teo io fa nahazo vady izy fa tsy araka ny eritreretina. Ary ny tena hitantsika ihany koa dia izao. Lea zany sy
Iraely no nomena ho vady na dia tsy araka no eritreretiny aza fa izao Raely ihany tiany voamarika ato amin'ny ten'Andriamanitra novakitsika hoe tsy tiana no Iraely Lea ary hitan'Andriamanitra izany dia inona no tena hitantsika eto amin'ity fizarany ity Lea nataon'Andriamanitra nahazo zanaka efada nahazo zanaka izy nahazo vady Jakoba zany tamin'ity fizarana faharoa ity fa lasa roa lay izy tsy le neritreretiny ary nahazo zanaka izy tamin'ilay Lea lay tsy de tiany nahazo efada be zao ry havana eo no isaintsainantsika lalana zay tiany tompo andehanantsika lalan'ny fitahiana ho isika ny tediavan'i Jakoba lalan'ny fitahiana ny nampiazakazaka azy ho aty amin'ity tany Padanarama ity misy andry Labana hitediavany vady sy hitsoahana ary hitantsika ny toepony Jakoba efa nambarantsika fa olony fo Jakoba fa olony kajikajy ihany koa izy ry havana malala amin'ity fizarana faharoa ty dia izao ny azontsika tsoahana Andriamanitra no manome izay sahaza na inona irinao na inona tadiavina ary na fomba inona ny eritreretinao azahoana sy ampiasaina tadiavana zay tianao Andriamanitra ihany no manome Andriamanitra no manome zay sahaza ny tsirairay avy ary hitantsika ny zavatra niseho teto tamin'ny fizarana voalohantsika dia nitelo mihitsy ny toetra ny olona rehefa misy zavatra iriny tsy tediaviny zay ao zavatra roa ny tenentsika mety tsy de ratsy loatra ny hevitra sy ny kajikajy tena ilaina ny mandinika mianatra sy mahay mikajy mihitsy ny scientifique esprit scientifique ozintsika fa ny faharoa ny tenentsika ilaina koa ny mety hoe manana fo mihitsy ianao manao zavatra tena tianao mihitsy ilay zavatra mety misy ataontsika amin'ny teny frantsay mihitsy hoe passion tahaka ny hoe fitiavana baolina manao baolina fitiavana zavatra anankiray asa anankiray fa izao misy fetr'ireo ary misy indro kely mila mahatonga sainantsika amin'izao tantarany Jakoba izao io hevitra be kajikajy io sy io entin'ny fo io zao mantsy io hevitra be sy ny kajikajy io dia mora ny vily amin'ny fitaka mivily amin'ny langa mihitsy mivily amin'ny marina tapany mivily amin'ny zavatra fenina maro isan-karazany mba ahazona tombony tandrem'ilay kajikajy tahaka izay ary nanao an'izay mihitsy Jakoba raha nandositra marina fa tsara be lay mitady an'ilay fitahian'Andriamanitra tsodrano tsara be zany fa ny fomba nahazoany azy tamin'ny fitaka sy ny tamin'ny fomba tsy sitrapon'Andriamanitra efa fantatsika tsara zany hitantsika ao amin'ny Genesisy 7:20 zany tantara zany dia izao tsy mahasoa tsy mety ary misy indro kely tsarefo tsara zavatra ny seto amin'ity Jakoba tato amin'ny tantarany Jakoba eto amin'ity Genesisy 7:20 ity hitanao tsara ve ny tenin'ny Jakoba
eo amin'ny andininy fadimy amby roapolo no ny maraina n'le fanambadiny ny andro no ny maraina voagahiko Jakoba fa hay le any tao aminy ka izy tamin'ny Labana inona zao nataonao tamiko izao fa ngatsy Iraely nanipoko anao ko nahoana ianao no namitaka ry havana hitantsika eto fa tena niverina tamin'ny Jakoba ny zavatra nataony tadidinao izy le izy mirahalahy Esau sy Jakoba fa naka ny toeran'le anankiray izy mba ho voata fa teto izy koa mba voafitaka ka le olo tiany no nisoloana fa nisy naka ny toerany indray koa namitaka anazy ry havana misy voka-dratsy ifampiasana hevitra sy fitaka io raha vao io no ataontsika mavesa-danja io kajikajy io raha vao io mavesa-danja dia misy zavatra tsy ampy ao fa misy voka-dratsy ary io fotsika io koa mamitaka io raha io fo io no entina anaovan-javatra amin'ny fo manontolona anao zavatra misy zavatra tafahoatra foana ao anatin'izy io hitantsika tsara ny eny Jakoba 7 taona ngarangidina ny asa sy ny sisa ary nahafahan'ny Labana tena nanararotra mihitsy ny andeha ataontsika hoe fitiavana be tafahoatra ny Jakoba tanao tandremana ny fo tandremana ny kajikajy ary dia hitantsika ny vokany fa misy fahoriana marary Jakoba marary ny any anatiny voatery tsy maintsy hiasa 7 taona fanampiny izy tsy araka ny eritreretiny hoe 7 taona dia azo andrahely voatery tsy maintsy niasa 7 taona fanampiny izy misy fahoriana tsy Jakoba ihany fantatsika fa tamin'ny tantara an'izao zava-mitranga zao raha alainao saratsaina zany fianakaviana anankiray zany Labana le ray mpianakaviana rovavy le zanany le ray zany somary tsara tare le faravavy Rahely hoy ny filazany DM azy teo faravavy fa le anankiray somary malefa pijery ny filazany azy tsy de tsara tare zany fa le anankiray zandriny na raiky pitiany Jakoba fa i Labana namadika an'ilay resaka ka nataony Lea indray lasa niaraka nivady tamin'ny Jakoba voalohany hitanao amin'izany fifamitam-pitahana hitanao amin'izany ny fidiran'ny ray aman-dreny ao anatin'le fiainana ny zanany sy ny fampiasany an'reto zanany vavy reto atanteraka ny eritreriny hitanao le zavatra tsy nambara sy nafenina tamin'ny Jakoba tsy niteneniny azy hoe tsy mety nge raha ohatra ka ny faravavy indray manambady aloha tsy mety tsy niteny izy fa tonga dia ny fitahany ary lasa tonga dia lasa vadiny avy hatrany ilay zokiny hitanao ve le marary ao anatin'le zavatra le dona mampaharary ao anatin'le tantaran'izao fianakaviana izao noho ny inona noho ny fitaka mpifamitapitaka noho ny zavatra tsy ambara noho ny zavatra tsy mandeha amin'ny mazava ao anatin'ity tantara ity fananiny Labana tsy niteny le anankiray koa olon'ny fo tonga dia mandeha anjambany sy ny sisa sy ny sisa fa io no ahitantsika le nambara taminao tamin'izao tapany faharoa zao Andriamanitra manome izay sahazy ina dikan'izany ry havana ina dikan'izany hoe Andriamanitra manome izay sahazy ho an'ny tsirairay dikan'izany dia Andriamanitra manana ny fitondrany ny olona tsirairay na dia eo aza ny faniriantsika olombelona fanirian'i Jakoba ny azo Andrahely manana ny fitondrany Andriamanitra tsy hoe Rahely no nomeny azy nomeny ihany Rahely fa ny zavatra
somary tsy leno eritreretiny tanteraka manana ny fitondrany tsiraray avy Andriamanitra ary io miankina amintsika tsirairay io raha ny tena marina misy amintsika tena mila fanitsiana ao anatin'ilay zavatra iritsika fatratriny mety angatahntsika mety tedavitsika eo amin'ny fiainana ny eo mahay ny eo tafita ny hazo anitsy olona itsy ho vady ny mety hahazo zanaka eto amin'ny tetatary ty koa misy an'izany hoe mitady ny hahazo zanaka ina ny leso manana ny fitondran'ny tsirairay Andriamanitra ary izy io miankina aminao io fa misy amintsika mila hitsy tsika Jakoba tena mila hitsy misy tena Andriamanitra raha izay moa milaza fa miolakolaka kosa Andriamanitra amin'izay mpiolakolaka hitantsika izany amin'ny Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo izao ny voalaza eo amin'ny andininy fafito amby roapolo hoe madio ianao tompo amin'izay madio miolakolaka kosa ianao amin'izay mpiolikolika zay ny hitantsika ao isika zany afaka manana faniriana sy manana tanjona tokoa eo amin'ny fiainana izay mety katsahantsika mafy de mafy fa izao miankina amin'ny tsika tsirairay avy no valiny anaovan'Andriamanitra azy miankina amintsika tsirairay avy no valiny anaovan'Andriamanitra an'izay hataka ataontsika izay satria nahoana Andriamanitra mahalala izay mety ho antsika misy fitondran'Andriamanitra ho an'ny olona tsirairay ka hoe aminao hoe mety misy fotoana valiny fangatahanao fanitsinanao valiny fangatahanao fanitsian'Andriamanitra anao marina mihitsy fa tsy sitrapon'Andriamanitra nge zao zavatra miseho amin'ny Jakoba zao ho hitanao fa raha anankiroa ny vadiny de tena tantara sy tena fahorinany toy an'io fiainana io ary tsy tokony anekena mihitsy ny fanambadiana andeha ataontsika eo raha vao tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra hoe lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray hitantsika eto mihitsy ny alozany zany loza mihitsy ny vokatra zany eo amin'ny fiangonana anankiray ary tsy eto amin'ny Jakoba eto ihany fa na amin'ny zanany aza tantara be ny vokatra io tsy sitrapon'Andriamanitra ny manana vady anankiroa fa zao nefany lasa zay no ny seho izay ataoko fa ahatonga saina asenao tsy hoe zay zavatra ao am-potsika sy mampiredareda ny fotsika dia mety foana ry havana azo ataony mangataka amin'Andriamanitra fa Andriamanitra ny malala zay mety sy hitondranantsika ary tadidio fa mety fanitsinantsika ny valim-bavaka izay azontsika mety fanitsinantsika ny zavatra manjohantsika i Jakoba tena mila fanitsiana ho isika mety zasenao zay miainy koa amin'izao fotoana izao mila fanitsiana tian'Andriamanitra ho mora hitsitsika fa rehefa tsy manaiky ahitsy amin'ny fomba mora isika dia amin'ny fomba enjana tahaka izao no anitsian'Andriamanitra antsika eny ry havana manao ahoana ilay lalan'ny fitahiana ho itsika teo lalan'izany tian'Andriamanitra andehananao olona zay no antsony amin'ny anarany zany manao ahoana izany lalan'izany hitantsika tao anatin'ity ten'Andriamanitra androany ity fa Andriamanitra no mitantana Andriamanitra mitantana ny olony izay ny lesona tsoahantsika androany manana ny hevitra heverany ny olony Andriamanitra tsy maninona ianao na manana fihetsepo manana mety saina mety maranitra tahaka ny Jakoba daholo zany rehetra zany kanefa izao andao apetratsika amin'ny tompo io apetratsika amin'ny tompo io fahendrena andehanana amin'ny fahendrena amin'io fo sy amin'io saina io fa raha vao entin'ny fo sy entin'ny kajikajy isika ny fanitsinany mbola mety ho sahaza atsika
ny fanitsinany mety toy ny fiainantsika ary hitantsika eto ny antsoina hoe fahoriana hitantsika eto ny antsoina hoe fahoriana fa io fahoriana izay manjoa antsika io na izay aza ny andeha ataontsika hoe zavatra miseho amin'ny fiainanao tahaka ny amin'ny Jakoba io fahoriana miseho amin'ny fiainanao io rehefa nanitsy anao Andriamanitra dia mitarika anao izy ahita azy mitarika anao izy ahita an'Andriamanitra irery sy hiankina amin'Andriamanitra irery fa tsy hankina amin'ny sainao tsy hankina amin'ny fo be izay anananao ihany koa tsy hankina amin'ny zavatra hafa koatra n'Andriamanitra hiankina amin'Andriamanitra irery ataony mahita azy ianao mba hahita an'Andriamanitra eny fa na dia mety tsy maintsy mandalo fahoriana azy izay vao sendran'izany ary mampiseho an'izay tsara ny tantaran'ny Lea ry havana Lea koa ngeka nijaly nampalahelo inona ny zavatra nitranga nanambady izy sotra n'Andriamanitra angamba na dia misy zavatra fahafa ihany ary tao anatiny fa izao mahatsiaro tsy tiana izy tsy tiana no Iraely izy dia inona ny voasoratra Genesis 7:20 rehefa hitan'ny tompo fa tsy tiana no Iraely Lea dia nataony mitoejaza izy fa Iraely kosa nataony momba tanao hita eto mihitsy fa tena manana an'izay sahaza mendrika ny tsiray avy na Jakoba ny tenentsika teo aloha teo na Lea na Iraely manana ny sahaza azy izay omena azy avy Andriamanitra ary inona ny tanjon'Andriamanitra mba hahita an'Andriamanitra daholo isika anatin'izany io lalan'ny fitahiana izay nitediavin'ny Jakoba io ary hitondrany an'reto vady aman-janany ho avy eo rehefa avy ireo dia izao ny mba hahitany tsiraray an'Andriamanitra ny antony ary tsy hankinany tsiraray hafa tsy amin'Andriamanitra fa raha vao miankina amin'ny zavatra hafa koatr'izay izy dia ho sahirana ary ampianarin'Andriamanitra tsika tsy hankina fa tsy aminazy rery ihany jereo fa Iraely nataon'Andriamanitra momba tsy niteraka ny zavatra nataony ny Jakoba nahatonga ny Iraely tsy niteraka tsy nomen'Andriamanitra ka izay no ny zavatra nataony Jakoba io hitanao ilay fitiavana be io mety tsy mahasoa an'ilay olona ho tiavinao akory io ary Lea izay nijaly tao anatin'izany tsy ireo tsara raha niteraka izy ny anaran'ny zanany voalohany dia Reobena hoy ny voasoratra ny anaran'ny zanany voalohany dia Reobena hitantsika eo ny tompo efa nijery ny fahoriako hoy ny nataony amin'ny fiteny Hebreo moa izany io araka ny fanazavana ao amin'ny Baiboly dia mampahatsiaro matoan-teny iray hoe efa nijery ny tompo ary izay ny hevitry ny ara-pariteny raha atao ara-pariteny le anaran'ny Reobena izany dia hoe nahita zanakalahy izy izay ny dikany hoe Reobena fa ny tompo no tsapany Lea fa nijery azy tsy hitanao mahagaga ve tao amin'ity toko 7:20 teto amin'ny andininy fa 2:30 tsika vao nahita ny anaran'Andriamanitra ary vehivavy matsiaro ory tsy tiana sy nitady fatratra ny fitiavany vadiny no nahateny hoe ny tompo nijery ny fahoriako fa tao anatin'izany izy mbola nitady ihany ankehitriny angamba dia tiany ny vadiko amin'izay tanao fa rehefa niteraka fandroana izy efa ren'ny tompo fa tsy tiana tamin'ny voalohany izany ny tompo mahita ny tompo nahare ary raha nambetraka ny anaran'ny Simeona izy tamin'izay fotoana izay dia laza hoe fa ren'ny tompo fa tsy tiana ka nomeny ity indraikio mety naniry hatrany izy
ny fitiavany Jakoba atao anatin'izany ary tamin'izany ny fahatelo raha niteraka ny Levi izy a mbola bevoka indray izy ka niteraka fanotelony dia nanao hoe ankehitriny dia hifikitramiko ny vadiko satria efa niteraka telo lahy ho azy aho dia nataony hoe Levi ny anarany ary ny dikan'ny Levi dia hoe hifikitra fa hitantsika atao anatin'izany hoe tena mahatsiaro an'Andriamanitra ao anatin'ny fahoriany Lea na dia mbola nampiraisiny ihany azy amin'ilay fangatahany ilay izy hoe mba ho tian'ny vadiny izy sainy azy mba zavatra niriny teo amin'ny fiainana ho tiany Jakoba izy fa rehefa tonga amin'izay ny zaza faefatra hitanao ny fisondrotany finoany Lea fa mbola bevoka indray izy ny andininy fadimy amin'ny telopolo dia niteraka zazalahy faefatra ka nanao hoe amin'ity kosa dia hiderany tompo aho dia nataony Joda ny anarany dikany hoe Joda teny Hebreo izy io dia milaza hoe hidera an'Andriamanitra amin'izay aho hitanao ve le dingam-pinoana hitanao ve le fanotsiny izay tian'Andriamanitra ho atao amintsika na amin'ny fomba mora rehefa azonao fa azonao zay andeha ataontsika hoe sitrapon'Andriamanitra izay na amin'ny fomba henjana tahaka ny mahazo fahoriana isika ahatonga sainantsika hoe misy tsy mety zany fitondrako ny fiainako izany tsy mety zany entina amin'ny fitako izany hay misy fahoriana ohatr'izao mivoka dia izao mitanjon'Andriamanitra dia mba hahita an'Andriamanitra isika Lea tena mampiseho an'izay dingam-pinoana izay ary natonga azy amin'ny farany tonga any amin'ny faratampony raha niteraka ny Joda izy ka nilaza hoe hiterany tompo amin'izay aho ianao ve amin'izay fanirinao sy ny etaetanao tonga amin'izay sitrapon'Andriamanitra izay manao hoe Andriamanitra irery no iankinako Andriamanitra irery no katsahiko sy tadiaviko eny ry havana afaka manana andeha ataontsika hoe saina be sy kajikajy mety mahay miteny tsika fa ndao apetraka amin'ny tompo ireny tsy hitanao hoe fa zay tsy mahasamihafa be ny fitadiavam-bady nataon'ny Jakoba sy ny natao tamin'ny rainy raha nitadiavana vady Isaka any amin'ny Genesis 4:20 hita hoe le fiankinana amin'Andriamanitra ny tsy ampy ary anitsinantsika rehetra izany amin'ity anio ity lesina angezabe no hitantsika fa Andriamanitra manome izay sahaza ny tsara avy ninona fikasahanao sy fikatsahanao enoiny ny sitrapon'Andriamanitra ataovy miaraka amin'Andriamanitra ary amin'ny fomba n'Andriamanitra fa tsy manao fomba izay mety teraka valim-bavaka na mety hoe setry ny izay le tsy tena ny irinao fa mety fahoriana azy nefa na misy tokoa azy nefa fahoriana efa eo ry havana fa tahaka n'ireny dokotera mpandidy ireny io tanao ny dokotera mpandidy tsy maintsy didina aloha eo ivelany eo maratra kely mihitsy misy lavaka ahafahana manala n'le any anaty any izay tsy mety asitrana lalina atsika tahaka izay fandidiana izay nataon'Andriamanitra amintsika ao anatin'ireny fahoriana izay manjoro eny satria misy zavatra hitsy ny tompo ao ka atsapantsika tamin'ity androan'ity fa mitatana antsika Andriamanitra name eo aza ny tsy fahatanterahan'ny olony azo antoka fa tsy maintsy tonga amin'ny tanjona izy miaraka amin'Andriamanitra satria Andriamanitra momba azy Jakoba angetsy no izy tanteraka na izy tsara no ny fidianana azy fa tena fidian'Andriamanitra tsotra izao izy ianao koa izay miaino ankehitriny rehefa ao amin'ny Jesosy ianao dia ny fidian'Andriamanitra iaina ny fahasoavana ianao rehefa ao amin'ny Jesosy ianao tsy miankina aminao fa noho ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia voavela heloka ianao ary tonga zanak'Andriamanitra tsy miankina amin'izay ataonao tsy miankina amin'izay ataonao fa ianao dia efa ho tahian'Andriamanitra fa tandremo nanahoana ny lalan'ny fitahiana
misy fotoana le izy manitsy, misy fotoana le izy manitsy ary ataoko favoraitsika mora kokoa androany raha azontsika ty lesiny ty dia amin'ny fomba mora nandraisantsika n'izany manao hoe amin'ny lalana izay tondran'Andriamanitra anao iny rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia ataovy mahita ny tompo. Ny tompo manana an'izay atolotra sahaza anao. Marina fa mila saina sy fo tena mirehatra manao zavatra. Fandao apetratsika amin'ny tompo ny saintsika sy ny fotsika sy ny tenantsika ray manontolo anaraka ny fomba n'Andriamanitra. Ary atonga asianao tsy hiankina fa tsy amin'Andriamanitra irery ihany amin'ny zavatra izay katsahantsika eo amin'ny fiainana, na mitady vady na maniry zanaka. Hitantsika androany fa Andriamanitra ihany manome izay sahaza. Matokisa azy vavakontsika. Andriamanitra dia manaiky izay fa tena tsara ianao. Efa nomenao anay Jesosy Kristy ho faty teo amin'ny hazo fijaliana. Dia azony tsodrano izay ho zanak'Andriamanitra. Handeha hiainany fiainany zanak'Andriamanitra. Amin'ny lalan'iny nefa tompo. Tena lalan'ny fitahiana tokoa kanefa misy aminay mbola mety tahaka ny Jakoba mila hitsy. Mila hitsy. Mety mandeha amin'ny saina sy amin'ny fody diso tafa ohatra. Mety misy tsy araka ny sitraponao ny fomba fiasanay, fomba fikatsahanay ny zavatra, fomba fanaonay. Ankehitriny tompo dia fanenao masina rery ihany no afaka manitsy izany. Marina fa amin'izao fotoana izao mety misy aminay tena mizaka ny tseran'ny aina anaty fahoriana noho ny io kajikajy diso sy miolikolika io Andriamanitra. No io fo be io koa misy aminay mizaka ny mafy tokoa nefa misaotra anao zahay fa manitsy anay ianao. Ampianaro izay amin'ny teny ity hiankina aminao rery Andriamanitra. Ampianaro izahay tsy handeha amin'ny sainay fotsiny fa mba ho azavainy ny fanahinao sy ny fahendrenao io sainay io, na ny zavatra teneninay, na ny zavatra fanapakevitra raisinay tsy hoentin'ny fo be tahaka ny Jakoba, fa handeha araka ny sitraponao ary dia hiaro ny tsirairay avy ianao. Misy tena mety mahatsiaro mijaly tahaka an'le tompo, kanefa hitanay androany fa manana sahaza azy ianao dia izao fampaherezana miavaka ho amin'ny tsirairay avy aminay izay mahatsiaro orana izany. Mety ao anatin'ny tsy fahasalamana, mety ao anatin'ny alahelo, mety ao anatin'ny tsy fisiana. Tena mampahery ianao Andriamanitra ka manome izay sahaza ary mitsimbona azy ireny. Ampianaro izay rehetra hitanao tahaka an'le aho hideranao amin'izay zahay. Hideranao amin'izay zahay fa ianao Andriamanitra miaino sy mahita anay ary mitsinjo anay. Mideranao amin'izay zahay. Tsy ankina fa tsy aminao irery intsony izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no finesao favaka izao. Amen. Ravina malala matetika Jesosy rehefa miteny dia ny faranany hoe izay manatsofina ienoana aoka iaino. Ary hoy ny Timoty faharoa moa toko 7:5-10 hoe soratra masina rehetra dia nomeny tsindry mandrin'Andriamanitra sady mahasoa, hampianarana ny marina, handresen-dahatra, hanitsiana ny diso, hanabeazana ho tirariny mba hahatonga ny olon'Andriamanitra ho tsara hofana sy ary fitaovana hanao asa soa isan-karazany. Timoty faharoa toko 7:5-7. Dia tsy hoe hoeritreretina ara-tsaina fotsiny izany fa andao apetratsika amin'Andriamanitra ny ataontsika eo anatrehan'izany teniny izany.
satria jesosy koa ao marka toko faefatra dia ny faharoambin'ny folo dia milaza hoe ka hijery dia hijery izy fa tsy hahita ary iaino dia iaino fa tsy hahafantatra afa-tsy raha miverina amin'Andriamanitra izy ka ho voavela heloka. Izao ny fotoana hiverenana amin'Andriamanitra ho rin'ny teny izay enitsika avy aminy, tsy handeha amin'ny saintsika eritreritra hoe zao no atao fa ndao hivavaka, ndao hivavaka aoriana izany teny enitsika izany. Ka ndao tirany tanora masina itosy ty mitondra ny lohateny hoe tompo fantatrao no hotonim-bavaka eo ambony antsika hoe tompo fantatrao ny amiko, tsisy miafina aminao ny fiainako, efa impiry aho no ny voady hatramin'izao nefa sasany andro foana ianao, mitoera Jesosy ato anatin'ny foko ianao ka le vony zao dia zao izay tsy asan'ny tananao. Efa ela ny naniry ny hiara-dalana aminao fa ny ratsy foana ny toa misosika eo aloha fa malemy aho mora lava raha misaraka aminao. Manjaka Jesosy atao boky ianao, tompo mila anao ny fiainako, very aho raha tsy azoninao ny tanako fa mandrevo anie ny fotaka ety mila anao hitantana an'ity ka ninonina ataoko sy izay ezako dia ho zava-poana ireny raha tsy ianao no miteny. Fantatrao ny amiko, tsisy miafina aminao ny fiainako, efa impiry aho no ny voady hatramin'izao, nefa sasany andro fony anao. Mitoera Jesosy ato anatin'ny foko ianao, ka levony izaho dia izaho zay tsy asan-tananao, efa ela no naniry ny ara-dalana aminao fa ny ratsy foana no toa misosoka eo aloha fa malemy amora lavona misaraka aminao. Manjaka Jesosy ato am-boky anao, tompo mila anao ny fiainako, very aho ratsy azoninao ny tanako fa mandrevo ane ny fotaka ety mila anao hitantana an'ity, ka naninonina ataoko sy izay ezako dia ho zava-poana ireny raha tianao anao miteny manantena mbola iana
zany irany tanora masina itosy tompo fantatra izany no ataoko fa tonga asianao tena anolotra ny fotsika amin'Andriamanitra androany. Dao tsika marina izao fotoana izao amin'ny vavaka, misy tokoa ny mety faniriana ao anatinao ao, fa mety misy koa ny filana ao anatinao ao amin'izao fotoana izao eo amin'ny fiainana, ka mety ho tonga tomany sy kika mihitsy zany eo anatrehan'Andriamanitra. Dao tsika hiaraka eo ambom-bavaka, mivavaka tsika, ary aorian'ny vavaka dia hiaraka anao an'ilay irany jaja Jesosy ihany, Jesosy hatrany isika rehetra amaranantsika izao fotoana izao. Vavaka tsika. Tompo, petraka aminao tokoa ny fanirianay, hitanao ny zavatra tediavinay, zavatra mba tena mahafaly anay, enao ny vavakay aitsio izahay fandray entin'ny fo. Petraka aminao koa nefa ny filanay sy ny zavatra irianay mafy Tompo amin'izao fotoana izao. Tena ilainay ao anatin'ny mety fivelomana, ao anatin'ny famelomana ny ankonana, ao anatin'ny fikarakarana ny ankonana, fikarakarana ny vady aman-janaka, mety ao anatin'ny aretina ihany koa sy ny fitsaboana amin'izao fotoana izao. Tompo, miantoraka aminao izahay, meo anay ny anapa-kevitra endry. Hitanao koa ny fanapahan-kevitra rehetra, hitanao ny tokony atao rehetra. Ataovy mahay miankina aminao reriany izay Andriamanitra, na dia eo aza ny fakapanahana, na dia eo aza ny fahaporetana sy ny fahamaizana maro isan-karazany. Tompo, me fahendrena mihitsy izay amin'izay tokony atao mba tsy ho variana, fa tena hetsika amin'ny finoana tokoa. Iaino ny teninao izay mety bitsihanao aminay, ampio izay tsy avy andeha amin'ny finoana, andeha amin'ny sitraponao ka ny fanahinao mihitsy nampijoro anay, hanetsika anay, ary atonga anay tsy hanao fanapahan-kevitra diso, atonga anay hiteny mihitsy an'izay tokony ho tenenina, fa tsy atonga anay hiteniteny foana. Ame fahendrenanay ianao Tompo Andriamanitra, dia ny ame voninahitra anao, izany tokoa no fanirianay eto amin'ny fiainanay, tahaka ny Lea ame voninahitra anao amin'izay, ka tsy ho lasan'ny zavatra eto amin'ity zao tontolo izao ity, tsy ho lasan'olona ny fonay. Arovy izahay, ary te hanana fifaliana ao aminao izay tsy ary avy amin'ity tontolo andro ity. Faly manompo anao, faly mame voninahitra anao, misaotra anao izao fanontoko vavahana izao izay nitaona anay. Ahita fa Andriamanitra manome izay sahazanay tokoa ianao. Andriamanitra manana ny fitondranao ianao, ary terainay izany fitondranao mahagaga izany. Terainay ny zavatra omenao ny tsirairay avy, isaoranay fa efa iomaninao ny valim-bavaka ao anay tsirairay avy, ary isaoranay ianao ny fiainana be dia be efa omenao sy efa hitarianao anay. Fantatray fa Andriamanitra feno ny fahasoavana ianao, manome ny soa ho anay tsirairay avy, na dia tsy mangataka akory ary izahay. Misaotra ny amin'izany Tompo, ary tao izay tsy avy mba hampiasa izany fahasoavana izay, satria izahay izao dia nomenao izany teny izany, notezainao anatin'izany fiarahana aminao sy fanompom-pivavahana, ary ny teninao rehetra teo izany mba hatonga anay ho fitaovana hanao asa soa isan-karazany amin'ny teny ity, hatonga anay ho tsara ofana, ho olon'Andriamanitra,
tsara ofana ary anao asa soa isan-karazany androany. Eny tompo ho famezam-boninahitra anao tokoa ito tontolo androny aty, ary raha marina izao fotoana izao tokoa izay tompo, dia te ilaza tokoa izay manao hoe Jesosy ihany, Jesosy hatrany, tsy ho foana tokoa ny fanantenanay fa eo ianao, mihaino ny fitarananay ianao, mampahery mandrakariva ianao. Jesosy vaty lampy sy herinay ianao, aoka ianao reriany ny ankinanay, ao aminao reriany no anivozana ny zavatra rehetra, na eo aza ny talenta, na eo aza ny saina, na eo koa aza ny firehetam-po manao zavatra ty anatinay. Jesosy, andeha amin'ny hitsinao daholo zany fo sy saina izany, fa Jesosy reriany no vaty lampy, herinay, hiranay, ary fanomezana voninahitra eo amin'ny fiainanay anio ary mandrakizay. Amen. De misy azy ireo fisedrana, tsy maninona fa any amparany any izany rehetra izany ho fifaliana ihany. Na de misy azy ireo fahoriana, na mandalo ady sy fijaliana, tsy maninona fizany rehetra izany, Jesosy no miady ho ahiatrany. Jesosy ani, Jesosy hatrany, tsy ho foana ny fanantenako fa eo ianao. Miaino ireo fitarainako, mampahery aimba iatanako, Jesosy vato mikendry maniry ao lavo, tsy maninona fa eo ny tananao, zay mampijoro ay sy mampandresindray. Na de misy azy ireo mpanaratsy, reo maneso sy mpandra-piraby, tsy maninona tsy ataoko sakana, fizao anompanao ny fiainako efanao. Jesosy ani, Jesosy hatrany, tsy ho foana ny fanantenako fa eo ianao. Eo ireo fitarainako, mampahery aimba iatanako, Jesosy vato lampy erikio. Jesosy ani, Jesosy hatrany, tsy ho foana ny fanantenako fa eo ianao. Miaino ireo fitarainako, mampahery aimba iatanako,
jesosy vatolampierijo iro fitarainako mampahery aimbai atanako jesosy vatolampieri andriamanitra ilay efa nitondran'i jesosy kristy tompontsika hiala amin'ny fahafatesana i jesosy tompontsika izay mpiandry lehibe miahy ny ondry no ny rana fony hoantoky no fanekem-pifihavaana mandrakizay ane andriamanitra ilay loharanony fiadanana ane ahatonga anareo ho vonika anao ny asa soa rehetra mba hahatanterahanareo ny sitrapony ka ataony ao anatinareo amin'ny alalan'i jesosy kristy ane izay sitrany amen ho an'i jesosy kristy ane ny voninahitra mandrakizay amen niombona antsika teo riavana ny fampiompivavahana amin'Andriamanitra teto amin'ny zapean'ny radio vavamaso fampiompivavahana androany niarahana tamin'ny andron'i Jesosy Kristy vonikandresy